5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, bisa tel Suluadiv. Luciano ni Fampalalambao. Maro ireo fiapetra tokony raisin'ny CNI voasoratra amin'ny lalana mifehy azy saingy tsy ampiariny amin'izao fotoana hoy ny filohan'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Isan'izany ny fanomezan-jo sy ny fahalalahana mitovy amin'ny serasera mandritra ny fampelezan-kevitra. Tsy manaiky ny tetikasa ny fitondram-panjakana hitarika ny ranony fao amatsinana ambovombe androy ireo mponina avy amin'ny komina misa roa manamorona ny rendrano amin'izao fotoana. Antony tsy nisy eken'ny fanjakana ny fangatahana ireo toy ny fanamboarany tohadrano sy lakan-drano anondrana ny tambary ao amin'ireo komina ireo. Raha tsy nandray karama efa hoenim-bolana ny mpiasan'ny toerana famongorana valala ny Toliara. Adin'ny fanjakana ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana anivon'ny hôpitaly ben'ny Toliara izay nampanantenaina fa ho raisina mpiasa-panjakana. Misy amin'izy ireo efa niasa mihoatra ny 20 taona saingy tsy mbola voaray ho mpiasa-panjakana hatramin'izao fa nijanona ho ECD. Ny farin'androany iray volany Ramadany ho an'ny mpinsilamo ary nomariana tamin'ilay antsoina hoe Eid al-Fitr. Fotoam-pivavahana lehibe no nanomboana ny fankalazana ho an'ny androany teny anivon'ireo moske isan-karazany. Taorian'izay nisy ny fiaraham-sakafo ho an'ny mpianakavy. Any ivelany tafakatra 730 ireo namono ihany vokatry ny ady an-trano eo amin'ny tafika sy ny milisy any Khartoum renivohitra Soudan ankehitriny. 7 andro androany no nisy ity fifampitofirana ity ka mitombatra any koa ireo fahasimban'ny foto-drafitrasa. Analiny ireo maratra ary analiny ihany koa ireo miazaka mitsoka ny renivohitra amin'izao fotoana. Ary avy hatrany ary ny andindinindreo. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vava no itsidihana ny tokantrano amin'ny itsy aliny faraka amin'ny 20 ny volana aprily taona 2024 itsy manatra ny araba ary manasanao hampanajana naraka ny fampahalambavao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia maro ireo fiapetra tokony raisin'ny CNI voasoratra ho amin'ny lalàna mifehy azy saingy tsy ampiarina amin'izao fotoana hoy ny filohan'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Isan'izany ny fanomezan-jo ny fahalalahana mitovy amin'ny serasera mandritra ny fampelezan-kevitra. Tokony isy ny fampiarana ny lalàna mipetraka hoy hatrany ny fanazavana. Fitsina Koloina. Maro ireo lesoka amin'ny fomba fiasan'ny CNI ary tokony hojerena akaiky hoy ny filohan'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité amin'izao fotoana. Isan'ny namafisina ny tsy fampiarana ny lalàna mifehin'ny CNI izay efa mipetraka. Eo ihany koa ny tokony hamafisana ny digitalisation amin'ny fomba fiasana tsarana ny zotran'ny mpifidianana. Anatin'ny code électoral na ny lalàna mikasika ny CNI dia efa misy mesure be dia be zany izay tokony ampiariny CNI fa izay tsy ataony. Ny CNI dia manana responsabilité hanome accès aux médias égalitaires ho an'ny candidat. Aiza izy amin'ny mody natao ilay izy tamin'ny 2018 alefa amin'ny enina maraina, alefa amin'ny fotoana tsy hijerevan'olona la télévision. Nisy application de la loi telle qu'elle existe. Ça existe déjà. Ny hoe ny CNI dia garantir accès aux médias égalitaires ho an'ny candidat rehetrarehetra. Ary izay dia manao antso avy ihany koa zany ho modernisena kely ireny tableau d'affichage reny zao ohatra. Franchement, tokony misy ny tableau d'affichage digital ao anatin'ny site web ny CNI ohatra no ahafahanao mahafantatra ny programme ny candidat rehetrarehetra ohatra fa tsy atao ny moron-dalana ilay affiche izay hombotan'olona fotsiny. Raha ny mikasika ny vola ampiasain'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra, tokony isy ny fanovana ny code électoral raha toa ka hojerena manokana ny famerana ny vola ampiasaina mandritra ny fifidianana.
Tsy misy ihany koa ny lalàna mifemy mikasika ireo kandida mirotsaka ho fidiana tsy miankina. Izany hoe ivelany antoko ka mahasarotra ny fanaraha-maso. Ny zavatra ilaina dia tena hisy ny plafonnement des fonds de campagne dia tsy maintsy miova ny code électoral. Zay no voalohany. Satria amin'izao fotoana izao dia mahazo milatsaka ny indépendant. Lalàna mikasika ny financement ny campagne zany dia mikasika ny parti politique. Ary tsy tafiditra ao anatiny ny mety association de soutien isan-karazany. Ka mety manana compte de campagne ilay candidat. Mety manao izy plus ou moins comptabilité. Mety ataony audit ny compte de campagne. Mety manao rapport izy, etc. Fa ny association mpanohana isan-karazana tsy misy encadrement. Donc, je veux presque dire autistique ny lalàna. Ilaina araka izany ny fijerena akaiky sy ny fampiarana ny lalàna amin'ny feniseny, sy ny fividianana mirindra raha ny fanazavana. Ireo rehetra ireo izay efa nanaova ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika sy ny maro hafa antson'ny seny, ary efa nandrosoana izy ireo sosokevitra ho fanatsarana izany. Saingy tsy hita taratra mazava ny fandraisana ireo sosokevitra ireo hatramin'izao. Tsy manaiky ny tetikasa ny fitondram-panjakana hitarika ny ran'ny Fao amatsinana Ambovimbeandroa ireo mponina avy amin'ny commune miisa roa manamorona ny renirano amin'izao fotoana. Antony tsy misy ny ekeny fanjakana ny fangatana izy ireo toy ny fanamboarana tohi-drano sy lakan-drano hanondraka ny tambary amin'ireo commune ireo. Tsy misy fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ihany koa ny tetikasa ho ireo mponina. Fanadihadiana Yves Richard. Velotaraina amin'izao fotoana ireo mponina amin'ireo tanàna maro manodidina ny reniranon'ny Fao. Ny avy amin'ny commune Manambaro sy ny commune Ambanivohitra Sonerana manoloana ny tetikasa fitarihan-drano avy any Fao amatsinana Ambovimbeandroa. Mahatsiaro ho voafitaka sy matiantika izy ireo ka mitaka ny fampitsarana ny tetikasa. Maro ny fangatana tsy nekeny ny fanjakana ary tsy misy ihany koa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sosialy ho ireo mponina. Tsy hoe sekena amizao vao fa misy antony matoa seke. Maro moa mizaka fa hoe malaika home rano any androy raha lereo raho. Ny androy vognanao solo ndraiky io. Ny rano da fototsy ny gnay. Mahafototsy ny gnay ny rano. Tsy maintsy iarana amin'ny tompony ny gnainao ny hoala. Ekenao izy, eken'ny dokotera fa mahazaka anao, zay vao afindrany raha. Tsy zay ty raha tiky fa indesina kerisetra avao. Satria ny fahefana ny tompony ny fitondram-panjakana ny tompony fahefa. De zay zany indesana ny firenena tiky, tsy mety zay. N'olo tan-dalàna aby, fehezin-dalàna aby ny tsirairay. Apetraka amin'ny ara-dalàna ny raha mba sisy fikorotana. Zay vao mahavy fikorotana io. Ko mangataka zay ny fitondram-panjakana. Amin'ny maha ray aman-dreny anao. Zananao aby io, mandroy gn'anosy. Dikan'izay, amin'ny maha zananao an'io, ataova amin'ny fomba ara-dalàna ny raha, ataova amin'ny fomba aran-draza ny raha, ataova amin'ny fifangazaha ny raha, zay vao milamitsika. Tsotra arak'izany ny fangatahany ireo mponina ao anatin'izay. Ny sitrahan'izy ireo ny tombotsoany ihany koa anatin'ny tetikasa. Tsy omegny faho dia hataony nataony raha sy mba farafaharasiny mba misy tombosoa asikana aminazy. Mba atao heky gn'asika neto. Apakarina tanà fa atao popy ny pino amin'ny zaza. Atondraky voly faho hihinanam-balahazo hihinanam-bageta. Amboary horaky zay tokony ho azo horaky. Raha misy rano ny fa ka izy radra ihinanan-kany. Io raha mahagaganay. Naretigna Ambovimbe raha teo afindrany aminay ety. Izaha ety zany gn'anay reo sy vitany ko gn'Ambovimbe agny meny rano. Mahafatany ety ka se zay. Tsy misy mahavelona anay fa rano. Iny koa botariny gn'Ambovimbe fa rety bely. Tsy menay raha ranonay. Raha mipitso araka ny fantatra ny hitodo any Androy, anokatra ny asa fanamboarana ny pipeline hitariana ny ranon'ny Fao ho any Ambovimbeandroa ny filoha amin'ny pirenena. Raha iverenana, ny volana Oktobra 2022 nampafantaran'ny minisitra tompon'andraikitra fa lasa naorina asa sinoa iray ny fanamboarana ny foto-drafitr'asa. Namafisiny ity farany tamin'izany fa hisitraka rano fisotro madio ireo tanàna maro, manamorona na andalova ny tetikasa Rovatsina ny tanimboly sy ny toerana fiompiana. Ny fanatanterahany ireo fampanantenana ireo izay tsy tazana raha ho any reto commune ireto ka antony fitakiana amin'izao fotoana izao.
fa mangataka ny ampiarana ny régime particulier ho an'ny corps assistant adjoint ny attaché administratif ny syndicat ny fotoana izao ary mitaky ihany koa ny ampitsaharana ny fanaovana tsinotsinona azy ireo. Nampaniany lakolosy fanairana sy ampitsaharana ny raha matahora ataon'ny mpanao politika amin'ireo solon-tenam-panjakana ihany koa ny filohan'ny Sinady Henri Florian. Nanatanteraka fihaonam-be tamin'ity androany ity ireo solon-tenam-panjakana eny fotony izay nahitana ireo avy amin'ny assistant administratif, ny adjoint administratif, ny attaché administratif ary ny solon-tenany administrateur civil izay nosoloan'ny Sinady teny. Mampaneho ny lakolosy fandairana sy hampitsarana ny fanaovana tsinotsinona azy ireo eny anivo ny isan-pandraraha maro samihafa ireto farany araka ny fanambarana izay nataony. Nisy fangatahanay efa Antona maro satria nanomboka tany 2019 zahay efa nangataka régime particulier ny corps assistant adjoint ary attaché. Anefa mbola atao varomangatsika. De tokony ho foazina amizay satria lera zao. En plus ny vanim-potoana amizao zany fa tena sahirana ny olona anefa karama kely tokony ho jerena kaiky. Faharoa zahay assistant adjoint attaché tsy tokony atao ambany zavatra amizay any amin'ny ministère zay misy anay satria ohatsany ataonareo botoboto zahay agny satria atao platon atao coursier atao mpamafa tokotany tsy mety aminay tsony zay. Mila apetraka amin'ny plasy sahaza ny formation raha tovinay teny amin'ny nefa. Mitaky ny ampiarana ny volavolan-dalàna momba ny régime particulier ho an'ny corps assistant adjoint ary ny attaché administratif ihany koa ny syndicat. Ny fangatahana nataonay efa misy projet de régime particulier efa nalefana ihany izay ilainay fanavaozana satria tamin'ny 1,790 io zavatra io no nijerena farany zany ka izahay tompoko dia mitaky efa nisy nalefana ihany amin'ny ministère tompona andraikitra an'izany zavatra zany le projet nalefanay dia tokony hiditra any amin'ny conseil du gouvernement io zavatra io ny zavatra nangatahana tamin'ireo ministre anankitelo vaovao ireo dia ny anao siniana io zavatra io zany hoe anao contre signature fa tsy hiverina hoe hodiniana indray le zavatra satria efa voadiniko io zavatra io efa lany tao amin'ny CSFO solon-tenam-panjakana any amin'ireny toerana manerana miparitaka any Madagasikara any ka fiaraha-miasa ny tokony atao fa raha ohatra zavatra ohatran'izao tsy fijerena sy tsy ficonsiderena anay zany no atao dia manjary tsy afaka ho fiaraha-miasa fa dia ohatrany hoe ho hanovongan'olona fotsiny ihany zany zay sisa farany satria tsy mifanaraka amin'ny asa izay ataonay ny karama izay omena ny mpiasa. Namafisy ny filohan'ny Sinady ihany koa fa tokony hanaja ireo solon-tenam-panjakana eny fotony ireo olom-boafidy sy olom-boatendry isan-tsokajany. Misy manao ny asan'ny assistant d'administration fa tsy nandalo sekoly. Ialako tsiny zay fa tafiditra fa za sy manaiky an'izany. Sy manaiky an'izay fa nefa manao tany boka ia. Aiza député manendry azy, sénateur manendry azy, mpanao politika manendry azy. Tsy ekena tsony hajao n'olona nandalo sekoly. Sy raha sagnagna zay nanao konkoro. Sy sagnagna zay manao fanadinana. Dia zao ny angataoko anareo mpanao politika le mpanendry. Mandrambo ray taona fotsiny. He olona mahay ny asa na mpanao vazy. Zay mbola misy kasy dia zay reto manao meakulpa hadsoanay dia gadrao zay raha diso. Aza terenareo mpanao politika handika lalàna izahay mpiasam-panjakana teny iny. Misy surtout ny solon-tenam-panjakana reto. Texte no mandidy anay fa tsy nareo. Eo ka samy fanaja manomboka eto. Fa misy miteny menasy ihany anareo menasy. Aza rangitiny izahay hitsahatra sy hiasa. Fa misy kory sasany mitsahatra. Zay tsy hiasa fa mitady an'izao. Sy zay ny fanarahantsika zara. Ny vahoaka ny lehibe fa tsy ny mpanao politika. Sy ny opposition, sy ny mpanohitra na ny parti au pouvoir ny lehibe tsika fa ny vahoaka. Nambaran'izy ireo fa tsy miady amin'izaniza izy ireo fa mitaky ireo teboka lehibe ireo mba tsy rosony amin'ny fitokonana tahaka ny ataon'ny mpiasam-panjakana ireny. Andray vahiny resaka mahakasika ny fitrandrana reny akibony tany sika rehefa avy eo fa mialohan'izay dia raha tsy mandray karama efa hoenim-bolana ny mpiasan'ny ivitoerana famongorana valala ny Toliara adin'ny fanjakana ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana anivon'ny hôpitaly be ny Toliara izay nampanantenaina ho raisina mpiasam-panjakana. Misy amin'izy ireo nefa niasa mihoatra ny 20 taona saingy tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana hatramin'izao fa nijanona ho ECD. Efa mihoatra ny 20 taona niasana ny ankamaroan'ireo mpiasa ny fahasalamana eo anivon'ny hôpitaly be ny Toliara saingy tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana hatramin'izao fa mijanona ECD.
Zahay reto zany dia nisy ny asa taminay nanomboka amin'ny 2004 jusqu'à amin'izao itenenako zao. Misy aminay reto nefa nefa mahazohazo taona. Ao anatin' zay sehatrasa zay tao anatin'izao dia hitanareo amin'izao place zao. Misy ny fakaiky retraite. Nisy tamin'ny fotoana nandalo sarotra ny firenentsika dia tratran'le Covid teo dia nisy ECD namanay zay ao anatin'ny lavy tamin'izao fotoana zay. Amin'izao fotoana zao zahay dia miaina ao anatin'ny resaka sisvation. Sisvation any amin'ny enim-bolana mety voatonga dia anatin'ny mizaly zay nefa izahay reto nefa ao anatin'ny miteza vady aman-janaka misy ny zaza dafa sy menatry. Efa nisy ny fampanantenan'ny mpitondra ny hametrahana ho laharam-pahamiana ny lafin'ny fahasalamana sy ny fandraisana ho mpiasa ny fahasalamana azy ireo raha ny fanazavana saingy tsy tanteraka mandraka androany. Nisy fotoana Andriamantoa minisitra nandalo tatia mba ny hainohaino zahay hoe mba hisy resaka hakasika na ECD nefa tsy nisy vaovao zay. Nampanantenanay kosa nefa Andriamantoa filoha dia mba nanjo hoe ho recrutena daholo ireo ECD régional indrindrandrindra eo amin'ny établissement ny mpiasan'ny fahasalamana hatram'izao zay mbola tsy mahita akony zay zavatsy zay fa dia mangataka aminareo mpitondra fanjakana hijery sy tsimbina anay rehetra reto fa anatin'ny tena fijaliana sy milalao sarotra misy izaha ECD amin'ny ity ECD manerana ny régional manerana faritra ny nosy zay. Manakaiky ny fahataperany fepitoam-piasany izao fitondrana izao manahy araka izany ireo mpiasa maro eo anivon'ny hopitaly Ben'ny Toliara sao tsy ho tanteraka indray io fampanantenana io. Ireo mpiasa eo anivon'ity hopitaly ity izay miezaka mampiodina ny hopitaly na eo aza ny tsy fampiana ara-pitaovana sy eo amin'ny maha olombelona. Tonga eto amin'ny fotoana nandraisana ny vahiny indray sika amin'ity alina ity izay resaka indrindra mahakasika ny fandraharana ny Harena Kibon'ny Tany dia monsieur Mamirina Gilbert miarabanao tonga so eto amin'ny plateau Nicola amin'ity alina ity fantanyko voalohany avy hatrany dia maro ny fitarenana avy aminareo mpandrahara Harena Kibon'ny Tany taorian'ny fankatoavany filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna ifehezana ny code minier raha ho anareo ino no tena aya ao anatin'izay monsieur Mamirina Gilbert? Dia faly miarahaba anao ary miarahaba ihany koa ireo namana technicien izay nanasanay eto ity fahitalavitra Cool TV ity ary miarahaba ihany koa ny mpijery sy mpankafy ny fahitalavitra Cool TV. Eny tompoko maro tokoa le ayay izay mipetraka amin'ny mpandraharaha Harena Kibon'ny Tany amin'izao fotoana izao taorian'ny fanambarana fa lany teo anivon'ny filan-kevitry minisitra ny volavolan-dalàna mifehy harenyseriny Harena Kibon'ny Tany. Io moa zany raha marina satria miteraka risa be tokoa izy io fa dia isak'izay fanjakana tonga eto dia mikitika an'io lalàna zany mifehy ny Harena Kibon'ny Tany io. Kanefa moa raha fanapahan-kevitra politika izy iny. Fanaizana tsy zany aza dia nisy tokoa ny dinika hatramin'ny voalohany zany tamin'ny andron'ny ministra vokatra dia efa nisy fotoana zany sy maintsy hoe nanajanonana n'le izy zany satria maro le fehi-kevitra izay mety tsy ny fanarahana misy zany. Tamin'izany zany moa nisy fotoana fanaovana conférence de presse raha natadiditsika rehetra dia efa nisy fotoana niala tao anatin'ny processus zany ny grande mine indrindra fa ny tao anatin'ny SPMM sy tao anatin'ny fety mine. Dia ny antony izy iny dia tsy nanana ministra moa zany tsika tao anatin'ny roa taona. Dia taorianan'izay zany tonga moa zany ministra Rakotomalala Olivier izay isaorana azy zany fa nitohy indray zany le dinika. Nefa tao anatin'le dinika zany dia tsy ampy zany le feedback izay tonga aty amin'ny mpandraharaha fa dia tany zany le izy ny traitendreo tany. Dia raha araka ny fahenona ny feo mandeha zany dia maro zany ireo zavatra nangatahana taika ohatrany tsy tafiditra ao anatin'le volavolan-dalàna zany. Ohatra zao ny amin'ny resaka PRE nangatahana zany mba hoe 10 taona zany dia mba azo avozina indrona MBDB zany ao anatin'ny 10 taona mba hiasurena zany an'le lasa fandraharaha sy le fampiasam-bola ho an'le mpitrandraka majinika. Ohatran'izay koa zany nahena ihany koa zany le marodrefy ahafahana zany ny fahazoan-dalana ahafahana mitrandraka raha teo amin'ny 16 grand carreau zany tamin'ny fotoan'androny dia amin'izao fotoana izao zany lasa 8 fotsiny. Dia ohatrohatran'izay zany ny problème mikasika zany raha ataontsika ety amin'ny mpitrandraka salasalana zany. Dia ohatran'izay koa zany ny eo amin'ny grande mine nahena ty amin'ny atsasam-potoana ao amin'ny 20 taona eo izy io dia lasa indroa fotsiny nefa le fampiasam-bola BDB dia zavatra ohatran'izany zany ohatra fotsiny anankiray omeko
dia ohatrohatr'izay zany anisany efa mampisy aya faharoa manaraka an'izay koa zany dia amin'ny resaka ty moa zany dia ataoko hoeniny any amin'ny fotony mihitsy zany ny any amin'ny commune sy ny any amin'ny région zany fa nisy répercussion mazava zany tao anatin'le lalàna taloha hoe zao pourcent ny région zao pourcent mankany amin'ny commune sy ny karazany dia amin'izao fotoana zao zany tsy misy filazana an'izay fa hoe any amin'ny décret d'application zany no ahafahana zany mamoaka an'izay répartition zany hoe zay tiany fanjakana anaovana azy zany fahatelo zany ohatra anankiray koa zany lasa ny vangongo any amin'ny ministère ndray zany ministre ray zany no manome ny permis raha tamin'le lalàna teo aloha zany dia le na ny PRE zany na ho an'le mpitrandaka salasalany zany lasa any amin'ny tany amin'ny any izy taloha azafady tany amin'ny direction interrégionale des mines zany hoe any amin'ny faritra zany dia efa afaka manome an'izay autorisation zay amin'izao fotoana zao izy lasa mitangorona any amin'ny ministre zany rehetrarehetra zany mba tsy ilazana hoe andin'ny firy lasa misy fiovana zany fahaefatra zao ohatra dia lasa ohatran'ny hoe par voie de concours ndray zany mbola mila dinihana ndray zany le prospection vitanao dia anjaran'ny fanjakana ndray no mijery zany hoe azo mena ve le permis sa tsy azo mena nefa le olona nanao asany fikarohana dia zany rehetrarehetra zany mampiaya hoe mety hampisy karazana ataontsika hoe corruption zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'izay indrindra inona no tena hoe fangatahanareo ao anatin'ny izay olana izay ity volavolan-dalàna izay ifehezana ny fitrandrahana renakibony tany ity izay mbola fantaniana mipetraka ihany koa ny mahakasika azy hoe ho tafiditra ao anatin'ny fivorian'ny anteny mera ho avy zao ve sa tsy ny fangatahana aloha dia ilaina paritaka ho hitan'ny mpandraraha rehetra zany na ho hitan'ny olo-pirenena rehetra misy zany aloha le volavolan-dalàna lehilahy tao amin'ny filakevitry ministra alohan'ny andehanany io fivoriam-be io ary zay eto moa zany dia manao antsoavo amin'izay ny ministra tompon'andraikitra na amin'izay tena hoe tompon'andraikitry ny seraserany amin'izany mba hanaparitaka an'izany mba ho hitan'ny olo-pirenena indrindra fa mimpandraraha zany ary ny fangatahana faharoa koa moa zany dia mety isy misy zany nga mamita fangatahana fampiatonana an'io volavolan-dalàna io raha hoy izay ny fandeha isarany ianao maminirina Gilbert ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao Nicole fa anoizatsika ny fampahalalam-baovao dia efa 30 taona izao no nitsangana ny tsenam-barotra Sanifer manatsara sy manome fahafahampo ireo mpanjifatra ny tsenam-barotra amin'izao fotoana misy ny fiara-miasa amin'ny Weldom sy ny Sanifer azona ireo entana tsara kalitao ary amin'ny vidiny takatry ny fahefan'ny malagasy rehetra amin'izao natomboka tetsy amin'ny tsenam-barotra Ankorondrano ary aparitaka amin'ireo tsenam-barotra manerana Antananarivo fitiny kolonia. Tsenam-barotra lehibe miisa 4 eto Antananarivo no ahitana ny Sanifer, ny Eny Morarano, Tanjombato, Dig ary Ankorondrano. Ho fanatsarana sy fanomezana fahafahampo ireo mpanjifa amin'izao fotoana no avaozina ny tsenam-barotra etsy Ankorondrano izay nanombohan'ny fiara-miasa amin'ny Weldom ao amin'ny vondrona ADO. Araka izany, narafitra manaraka ny fenitra ny tsenam-barotra eny an-toerana, entana ilaina amin'ny fandokoana, zaridaina, quincaillerie sy ny maro hafa hita ao avokoa. Eo amin'le fandaminana, le fanovana zany le magasin zany dia nisy ny fanamboarana izay mifanaraka amin'ireo fiara-miasa zany dia ataony Weldom zany dia misy zavatra napetraka zareo hoe miresaka loko fandaminana magasin hoe nirafitra iray manontolo dia niarahana ny dinika tamana mba hamora kokoa ny fidiran'ny mpanjifa hoe misampana be dia be amin'ny hoe inona zavatra tadiavinao zany na miresaka ato moa misy outillage, quincaillerie dia velatra bebe kokoa zany natao zany zay velatra be kokoa ilay tolotra zany hoe miditra zany ianao raha andeha anjifa dia malalaka be mora kokoa zany lasa namoraina kokoa ny misampatsampana ny ale zany. Tao anatin'ny 30 taona nitsangana ny Sanifer manatsaratra ny tolotra ity tsena lehibe ity mpiasa nofanina manokana ary manatraka efa tsy raray avy amin'ny fanamboarana sy fanaingona trano no mandray ireo mpanjifa. Misy ihany koa ireo entana vaovao tsara kalitao ary amin'ny vidiny takatry ny fahefan'ny rehetra. Nanomboka tamin'ny taona 2022 dia nisy fanapahan-kevitra hoe hiara-iasa amin'ny magasin Weldom à France
anome ny tolotra tsaratsara kokoa mihoatra ny teo aloha izay songana manokana amin'ny vidiny amin'ny fahefa mividintsika eto Madagasikara. Izany hoe ny kalitao koa dia mbola nijerena tsara daholo. Efa nisy ny étude atao hoe mialatsina amin'ilay teny vazaha mikasika momba an'izay dia voafapo itsy an'izay dia efa manentana anareo sady fa voafapo mihoatra lavitra noho ny teo aloha ho anareo izay efa client fidèle. Misy zany ny produit vaovao izay fanampiny fa ny entan'ny sanifera izay na sanifera moa zany eo foana fa misy koa ny tolotra amin'ilay fiara-miasa amin'ilay Weldom France dia misy entana izay ilaitsika amin'ny andavanandro amin'ny resaka bricolage ny fanamboarana. Nanomboan'ny fanovana ny tetsy amin'ny tsenam-barotra sanifera Koandrano. Itoy amin'ireo tsenam-barotra lehibe telo manerana n'Antananarivo ny fanavaozana ho fanomezana fahafampo ireo mpanjifa sy ho fanatonana azy ireo. Ny farana androany ny iray volany Ramadan ho an'ny mpino silamo ary nomarina tamin'ilay antsoina hoe Eid al-Fitr. Fotoam-pivavahana lehibe no nanomboana ny fankalazana ho an'ny androany teny amin'ireo moské isan-karazany. Taorian'izay nisy ny fiarahana misakafo ho an'ny mpianakavy. Nandritra ny volana Ramadan no nanentanana ireo mpino silamo manirana ny Madagasikara hivavaka ho an'ny tanindrazantsika mba tsy hisy ny korontana amin'izao taom-pifidianana izao ny filohan'ny fikambanana silamo eto Madagasikara. Tao anatin'ny hafaliana tanteraka no nentin'ireo mpino silamo nankalaza ny androandroany izay antsoina hoe Eid al-Fitr na ny iray andro aorian'ny volana masina Ramadan. Ny farana hatreo araka izany ny Ramadan izay fotoana ny fadian-kanina sy ny fahaizan-teny ho an'ireo mpino silamo. Nandritra ny fankalazana androany natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana lehibe ny fotoana ho an'ireo mpino silamo tena nivo ny moské isan-tokony. Zava-dehibe ho an'ny mpino silamo ny androandroany taorian'ny fifehezan-tena izay nataon'izy ireo. Nambaran'ny filohan'ny fikambanana mpino silamo malagasy fa nanokana fotoana betsaka hitondranam-bavaka ny firenentsika izy ireo. Nandritra izay iray volana izay mba hisian'ny fandriam-pahalemana sy laminan'ny fiainam-bahoaka mandritra ity taona hanatanterahana ny fifidianana ity. Ary androany dia miarahaba ny mpino silamo rehetra na vita zany fanompoana lehibe ny fifadian-kanina sy ny fifehezan-tena ka dia manantena sy ravo amin'ny zay mety vokatra azo amin'izany fifehezan-tena lehibe zany. Ary ny irina dia irina ny ivaliany vavaka rehetra zay natao tanatin'ny zay iray volana zay na ho an'ny isam-batan'olona na ho an'ny fianakaviana na ho an'ny mpiarabelona indrindrandrindra fa ho an'ny firenena. Enkandeha hitondra fiadanana sy fandriam-pahalemana ho antsika eto Madagasikara izany. Ary indrindrandrindra fa anatin'ny fotoana mafampana antsika amin'ity taona ity, anatin'ny taonan'ny fifidianana ka izany dia ilaina ny fandriam-pahalemana, ilaina ny filaminana, ilaina ny fanajana ka dia miantso ny vahoaka malagasy rehetra mba dia anao izay ampilamina ny firenentsika mba hitandrona zany firasan-kina sy ny fankatiavana amin'ny samy malagasy zany. Miarapala amin'ny vahoaka malagasy ny tsirairay sy ny mpino silamo mandritra ity androandroany ity. Ka androandroany moa zany andro ny Aida dia andro ifaliana, andro anehoana ny izay firasan-kina zay, andro anehoana ihany koa ny fankatiavana ary ihany koa miara mifaly aminay mpanaraka ny finoana islam satria mialohan'ny mampino islamanay dia malagasy ny tenanay ka dia miara mifaly izay amin'ny malagasy rehetra na dia tsiray finoana aminay aza dia izaranay afaliana ary ihany koa angatana ihany koa ho tsara sy ho sambatra ary tahaka ny tena efa zay natsipy ny filohan'ny fikambanany islam malagasy zay dia ny irariana mba hitondra fitoniana sy fahombiazana ny hataka izay nataon'ny tsirairay nandritra an'izay volana zay satria volana fanompoana, volana ny fangatana ary volana ny fitalaovana amin'ny ilay pahary ny volana Ramadan. Malra ny tena marina ny fifehezana nandritra ny volana Ramadan. Le fifehezana moa zany raha ny tena marina izy io dia anisany tahaka ny volana rehetra, tahaka ny volana rehetra ihany fa ny fifehezana dia natao tahaka ny lesona ihany koa ho an'ny mpino rehetrarehetra. Ao anatin'izany le fifehezan-tena amin'ny aratsy na amin'ny fifehezan-tena amin'ny fahaizany mihafa zany na amin'ny anoanana sy ny fanomezana fanaovana asa soa. Saingy le fifehezana ny vita fa le fanaovana asa soa sy ny fanompona kosa mitohy mandrakariva satria Andriamanitra izy velona mandrakariva. Korana fa raha misakafo izay no nentin'ny mpino silamo nanamarika ny androandroany
taoriny ny fotoam-pivavahana. Tsy ny eto ihany, samy nanao ny fety miankana amin'ny fananany avokoa sy ny fanamanana ny mpino tsirairay. Taoriny ny fotoam-pivavahana izay natao. Tsaivana fa araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny taona 2014 natokana ho andro tsy fiasana ny fandraisan-karama ho an'ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka na ireo manaraka ny finoana silamo na tsy. Ny andro antsoina hoe Eid al-Fitr, fety ny finoana silamo, saingy tahaka ny fety kristianina. Iny ihany koa ny antsika misety vetivety ao anatin'ny doka fohy rehefa avy isika miverina ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena ho amin'ny fampandrosoana sy ny filaminana, ny ministera tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia manolotra ho antsika hetsika ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny alahady 13 aprily amin'ny valora sasany maraina manoloana ny lapan-tanàna Analakely. Azakazaka manodidina ny arabe ny fahaleovan-tena arahina fialamboly ara-panatanjahantena toy ny street fight, zumba, danse orientale, danse africaine, fampisehoana dingaja. Hetsika ho an'ny rehetra mahay maipona ary tsy misy fisoratana anarana. Mitondra fanamiana ara-panatanjahantena miaraka amin'ny t-shirt fotsy ho an'izay manana. Partenaire commune urbaine d'Antananarivo, comité olympique malagasy, ASIF, Université d'Antananarivo. Présentine sponsor Telma, boisson officielle, eau vive, marquer des points pour le peuple et la planète. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amby 3 sy 4 arivo. Andao ilalao fa loka maro no zaraina. Ampitomboiny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia. Ie, fiarakodia. Tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle à la vache qui rit enina misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valopy ary atero mivantana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590. Ny fisariana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Isaona trany ianao tsy mbola misaraka aminay mamerina ny ariaba. Tavaverina somatsara tao anatin'izao tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izao. Fianakaviana mpino silamo manodidina ny valopolo avy ao Antsirabe no nisitraka fanampiana tosika ara-tsosialy izay avy amin'ny fikambanana Fondation Mohamed V amin'izao akatoko ny famaranana ny Ramadany izao. Tanjony ity hetsika ity hoy ny tompony andraikitra ny fanampiana sy ny fitsinjovana ireo mpiarabelona ary ho fampandrosoana ny firenena ihany koa. Amin'izao akatoko ny famaranana ny Ramadany izao dia tsy nitazapotsiny ireo mpino silamo eto Antsirabe ny fikambanana Fondation Mohamed VI avy amin'ny mpanjaka marokanina fa nanolotra fanampiana tosika ara-tsosialy ho an'ireo fianakaviana silamo manodidina ny valopolo mahery avy eto Antsirabe. Vary sy menaka ary ny ampy ireo kojakoja ilaina amin'ny andavanandro, ireo no nomena ireto mpino silamo ireto. Tanjona ho ny filohan'ny fikambanana Fondation Mohamed VI avy eto Vakinankaratra ny fitsinjovana manokana sy fanampiana ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny hetsika ara-tsosialy tahaka izao ho fampandrosoana ny firenena. Amin'ny maha Ramadan ny andro sady fanomezam-boninahitra ihany koa ho an'ireo namana ireo miatrika an'izay Ramadan izay ary eo koa adidy azy. Tanjona moa manampy ara-tsosialy araka an'izay maha fondation izay moa zay amin'ny manana didy ianao zany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fondation tsy mijanona hoe ho an'ny mpino silamo ihany, ireo zavatra atao rehetrarehetra ato anatiny na ny asa soa zay tsy natokana hoe ho an'ny islamo irery ihany fa na ireo namana tsy islamo aza dia mbola mahazo soamantsara ny zavatra izay karakarain'ny fondation. Dia miankorazy antsika rehetrarehetra mba hahatratsika mifarana, mbola tsy mifarana izy ity fa mety rapitso afaka pitso ny fiafarany mba samy hotahiny ao ambony ao aby mba samy hahatratra ny fiafarany dia mba samy hovelo fomanana daholo koa mba ho tratra ny ho avy indray. Tondra fisaorana araka izany ireo mpino silamo izay sitraka ny fanampiana
amin'izao famaranana ny Ramadan izao. Nenan'izay Ramadan zay aloha izy moa zany zavatra efa mahazatra. Amin'ny voalohany manko zany izy amin'ilay efa mahazatra somary mandalondalo maherihery kely dia ampanovoana hoe somary moramora kely dia rehefa ifarana ohatran'izao koa izy somary mandalo maherihery kely koa fa isaorana ny lahambony ao zany mbola omena taofika fotsiny zany dia mahery foana zany anay zany. Koa isaorana indrindra eto koa ny fondation Mohamed VI izay nanome zakaty ho anay mpino silamo. Misaotra ny Zagnahary zany satria le zavatra rehetra moa zany dia miankina amin'ny Zagnahary daholo. Makasitraka le association Mohamed VI zany nanao an'izao fanampiana zao ho an'ny silamo Antsirabe zany. Araka izany dia totosa teto Antsirabe ny fizarana fanampiana tosika ara-tsosialy ho an'ireo mpino silamo izay nataon'ny fikambanana fondation Mohamed VI avy amin'ny mpanjaka Marokanina. Nandray anjara mavitrika tamin'ny fiatrehana ny Eid al-Fitr ny tanora mpino silamo tao Antsiranana. Ny Eid al-Fitr izay isan'ny andro sarobidy ho azy ireo ary ilana izay fifanampiana sy fifanohanana izay. Lakila Oposaing, Kolo Antsiranana. Osy nabingana koroa miampy Vargas Madame Rose efatra gony no fagnomezana sakafo ho an'ireo mpino silamo nivavaka mandramaraina teto amin'ny masiky ny ajojo avy tamin'ny fikambanana tanora mpino silamo eto Madagasikara. Fotoagna nampidina ny mpaminany ny boky masina agnavotana zanak'olombelogno araka ny famafisana entiny Andriamatoa Moustapha tomporaikitry ny voalohany amin'ny tanora mpino silamo eto Madagasikara. Andra aligny 27e jour no Ramadany amin'ny folo farany ma no ahitagna zegny Lailatul Qadr zegny fa ny antima no araka fahitany manam-pahaizana maromaro zay nikaroko nahita hoe fa aligny 27e jour no Ramadany no tegna andra lehibe zay natokana ho an'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala zegny nandrotsony Qur'anazy zay nagnavotany atsika umatin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atsika manamiany Ndragnahary fahasoavagna be umatin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mba mitana dini Islamo magnano swala tasbih tajudi rakanteny mitalo manambatagna amin'ny Ndragnahary atsika mba hazo mahafira aminazy atsika jiaby zegny ny hangatatsika amin'ny Ndragnahary azo fagnavotagna Ndragnahary atsika amin'ity folo farany ity. Efampolo taona mahery tsy ankijanona no nanova ny fikambanana tanora mpino silamo eto Madagasikara ity etsika ity. Eto mazay jeune musulman tsy mitratra magnatanteraka ny asa soa zay fataonay isaka taogno zay tsy mitratra fa 11 ans amin'ity taogno 2023 joty fampinanana ny zanak'olombelogno ioma zava-dehibe tia Ndragnahary tanteratsika zanaka mpino silamo. Izy koa anao mahita namanao magnano raha tsara mitsangana atsika magnampy na dia 5000 aza vola aminao anao mitsangana magnampy tsisy moyen manao mitsangana magnaboaka hevitra magnampy namanao magnano asa soa tsy magnaboaka hevitra manao fa mitsangana magnaboaka ngovy raha jiaby zegny raha tadiavin-Ndragnahary amintsika mpino silamo. Tsy adignanay mare mandreny tsy azovy zegny fa mamatsika Mona Sharifa zay mikarakara ntsakany sy andavagna namanay magnamia zay hevitry ray aman-dreninay mangataka amin'ny Zagnahary atsika jiaby ahazo fagnavotagna Ndragnahary atsika jiaby mpino silamo magnerantany wa jazakumullahu khairun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Entomanana saza ho azy ho fiarovana ny tontolo iainana ny ministera natokana ao amin'izany hoy ireo mpisehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana anka tsy ho ara-maso ireo azo volena eto amintsika. Ankoatr'io tsy tena manana finiavana ametraka ny ho ambony ny fiarovana ny tontolo iainana ny mpitondra fanjakana hoy ny filohan'ny AVG. Tsy maniry araka ny tokony ho izy ny ankamaroan'ny hazo no voalen'ny fitondram-panjakana nandritra ny taona maro inona no lesoka. Io indray no fanontaniana napetraka ny agence capsule teto Andrenivohitra ny 17 aprily lasa teo tamin'ny olo-pirenena 20 taona no miakatra miisa 700. Ny ankamaroan'ny olona nanontaniana izany hoe ny 20 isanjato namaly fa tsy ampy ny fanaraha-maso ny hazo no voleny. Manaraka ny 70 isanjato nilaza fa tsy voaza ny fepetra rehetra takina amin'ny fambolikazo. Farany ny 30 isanjato kosa nilaza fatara ny fotoana anaovana izany fambolikazo izany. Raha ny fanazavana
nentin'ny filohan'ny alliance voire gasy isan'ny lesoka tsy ahafahana manatratra ny tanjana ho an'ny fandrakofanala ny Madagasikara ny fahambanian'ny tetibolana tokany fanjakana ho an'ny ministera voakasika sy ny tsy fampian'ny fitaovana hanatanteran'izy ireo ny asany dia mety efa tafiditra anatin'ny politika ihany koa izany hoe misy bedibeda be menomenona amin'ilay tsy fanaraha-maso ny tena marina dia tsy manana ny entimanana sahazazy ny ministeran'ny tontolo iainana ray isan-jato latsaky ny ray isan-jato ny budget mpanjakana fotsiny no omena ny ministeran'ny tontolo iainana nefa ministeran'ny tontolo iainana zany miandraikitra ny industrie zany miandraikitra ny ara-tsosialy zany miandraikitra ny jony zany ny tokony hivelatra be zany ny rang protocolaire ny fenitra an'io ny ary fenitra an'io ministère io zany tokony any ambony indrindra fa tsy ary amin'ny farany ambany 27 sur 32 ny rang protocolaire ny amin'izao fotoana izao dia tsy misy entimanana zany hoe tsy maneho finiavana zany ny fitondram-panjakana fa miankina amin'ny tontolo iainana angia ny ara-ekonomika sy ny ara-tsosialy rehetrarehetra zay mbola tsy azony aloha hoe tsy azony misy angamba ny ilazako azy raha politika zany no resahana dia zay aloha ny anankiray tokony ampiakarina le rang protocolaire sy ny entimanana amin'ny resaka tontolo iainana eto Madagasikara raha tena mintsika fa ahavonjy an'i Madagasikara ny tontolo iainantsika. Namafisiny ihany koa fa tsy mifandraika amin'ny fanimbanana ny tontolo iainana ny sazy ho an'ireo izay minimanimba ny ala sy manapaka ny azo tsy ara-dalàna eto amintsika. Mitarazoko ihany koa ny fitsarahana ho an'ireo izay fantatra fa nanao ny asa fanimbanana ny tontolo iainana. Fa zay dia tena mahita mihitsy ny resaka fitsarana veriko foana iny ara-tontolo iainana tokony ampiakarina ambonimbony ny haute cour de justice zao misy raharahana tontolo iainana dia tsisy miraharaha misy ary député manao trafika na hazo tsisy miraharaha ny akabiazan'ny raharaha rehetrarehetra any amin'ny tribunal de première instance momba ny affaire environnementale tsisy miraharaha ny disadisa misy eo amin'ny tokony akatonana na tsy anakatonana orinasa momba ny fanimbazimana ny tontolo iainana dia lasa ohatrany hoe gegera kely ataon'ny office national ny environnement sy ny ministère ny industrie fa ny vokany dia mitohy foana le fanimbana sy fanimbazimbana zany amin'ny akabeany dia zany rehetrarehetra zany mila fiara-miasa ny sampandrara ny mpanjakana isan-karazany na ny élevage na ny forêt na ny industrie sy ny sisa fa tsy ny ministère ny tontolo iainana irery ihany dia mbola verika eto ihany raha tsy ampakaritsika ny ary fenitra ny ministère ny tontolo iainana dia tsy tafavoaka mihitsika na ny ekonomia ary tsy tafavoaka eto Madagasikara. Ankoatra ny fandraisana andraikitry ny sambatan'olona sy ny rafitra isan-tsokajany ilaina entimanana matevina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay araka ny fanazavana azo vola manodidina ny $1 isan-taona no ilaina iarovana ny tontolo iainana indrindra fa manoloana ny fiantraikany fiovaovan'ny toetrandro. Tahaka ny mazatra dia tonga eto indray ny alarana hevisonga mialabelatra amintsika ny loha hevitra iray mahakasika ny toe-karena ka nisy ampiarina kafe no nisafidiana tamin'ny ity anio ity miarahaba anao ny ala tonga soa eto amin'ny plateau indray amin'ny ity arina ity fanontaniana voalohany avy hatrany dia manahoana mikasika ireo firenena mpamokatra izay kafe izay azontsika fantarina ave dia faharoa manaraka izay ny mahakasika ny famokarana izay kafe izay amin'ny firenena maneran-tany. Miarahaba anao Ilarina Soloniana araky ny fanambaradeo fa dia ny kafe no resahana ao anatin'ny ity fandarana ity ny aorinan'ny rano dia ny kafe no isan'ny be mpisotro indrindra maneran-tany ny fanadihadiana aminatao mahatratra eo amin'ny ray faingo 5 miliary tasina kafe eo no jifain'ny olona maneran-tany amin'izay resaka fisotroana kafe izay farany mahakasika ireo firenena mpamokatra ny kafe sy manondrana kafe kosa indray dia mitana ny laharana voalohany amin'izany i Brésil manaraka azy i Vietnam aoriana kosa no misy ny Colombia ary Indonésia sy Ethiopia raha mahakasika ny Madagasikara kosa indray dia isan'ny manana kalitao tsara amin'ny resaka kafe i Madagasikara antony misy karazany roa ny kafe vokatrina eto Madagasikara izay ahitana ny Robusta sy ny Arabica fasangy ambany ny famokarana kafe raha ho an'i Madagasikara manokana ary nanomboka tamin'ny taona 1992 no nanomboka ny ena tsikelikely izay famokarany Madagasikara izay fa raha mahakasika ny famokarana ireo firenena tsirairay avy kosa dia nanomboka tamin'ny taona 2012 ny mahakasika ny Brésil manokana
dia hianatratra teo amin'ny roa faingo valo ambinipolo tapitrisa taona isan-taona teo fa ny vokatra no vokariny ity firenena ity tao anatin'ny 50 taona dia izy foana no nitana ny laharana voalohany amin'izay resaka famokarana kafe izay ary izy ihany koa no mamatsy betsaka ny tsena iraisam-pirenena amin'izay lafiny kafe izay. Raha mahakasika ny Vietnam kosa indray izay ao aoriana ny Brésil raha tamin'ny taona 2024 dia nahatratra any amin'ny 2.5 tapitrisa taona isan-taona ny vokatra no vokariny izy ireo ary ao aoriana ny vary dia ny kafe no isan'ny vokatra vokariny izy ireo betsaka indrindra ao amin'ny firenena io izay mahatratra any amin'ny 90 isan-jato ny fomba itazoman'izy ireo io laharana faharoa io moa dia ny mahakasika ny fanatsarana ny vokatra vokariny izy ireo fa eo ihany koa ny fahaizan'izy ireo mitana ny kalitao ny kafe izay ahondran'izy ireo. Ny kafe robusta no tena vokariny io firenena io raha ny fanadihadiana natao. Raha ny mahakasika ny Madagasikara kosa indray raha tamin'ny taona 2022 dia hita fa ambany ny tany vokatra vokariny Madagasikara sy ny vokatra ahondrany Madagasikara amin'ny tsena iraisam-pirenena antony mahatratra teo amin'ny 500 sy 7 sy ariary taona isan-taona eo ny vokatra vokariny Madagasikara amin'izay lafiny kafe izay. Ny kafe arabica no isan'ny kafe tsara indrindra eto Madagasikara raha amin'izay lafiny kafe izay saingy ahitana ihany koa ny robusta karazana kafe iray eto Madagasikara somary ambany ho iady eo ny vokatra vokariny Madagasikara raha ampitana amin'ireo firenena hafa. Ny faritra tena ahitana izay famokarana kafe izay moa raha ny eto Madagasikara dia amin'ny faritra Matsiatra ambony amin'ny district ny Isandra. Raha tamin'ny taona 2022 dia nanomboka neny totongana ny kalitaon'ny kafe teto Madagasikara sy ny resaka famokarana ihany koa antony somary efa antitra ireo kafe kamiena ihany koa ny vokatra kafe. Amin'ny famatsiany Madagasikara ny tsena iraisam-pirenena moa dia manodidina ny 2.5 isan-jato eo ny tany famatsiany Madagasikara ny tsena iraisam-pirenena. Mahakasika ny famokarana na ny production no resahanao teo ny lafa manao kosa indray mikasika ny fanondranana ny kafe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary araka nambarinao teny am-piandohana dia ny kafe no zava-pisotro faharoa ny olombelona asa ananantsika ave ny mahakasika ny firenena manana izay ponina tena mpisotro sy mpanjifa kafe izay. Araka ny efa nambarako teny am-piandohana dia Brésil no isan'ny firenena voalohany mpamokatra kafe betsaka indrindra sy manondrana kafe betsaka indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Aoriana azy kosa no misy ny Vietnam ary ny firenena toy ny Allemagne, Italia ary États-Unis no tena mandray ny vokatra vokariny Vietnam. Ao amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo kosa no misy ny Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2022 raha jerena ny resaka fanjifana sy famezana vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay ny kafe robusta moa no tena ahondrany Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary la France no tena isan'ny mandray betsaka ny vokatra vokariny Madagasikara. Raha tamin'ny taona 2022 kosa indray dia nitana ny laharana farany Madagasikara amin'izay famatsiana ny tsena iraisam-pirenena izay raha amin'ny asehatra ny kafe manokana raha ny vidiny kafe indray eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia nahitana fiakarany hatrany izany vidiny izany raha tamin'ny taona 2022 manodidina teo amin'ny $2.5 eo ny kilo ny kafe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany hoe manodidina ny $2 izany tamin'ny taona 2022 raha ny teto Madagasikara. Tamin'ny taona 2022 kosa indray dia nahitana fiakarana izay vidina kafe izay teo amin'ny tsena iraisam-pirenena antony manodidina ny €4 teo ny kilony kafe teo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany hoe manodidina ny $2 sy $1 raha atao lagazy. Ny vidiny kafe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena moa dia miankina betsaka amin'ny resaka famokarany Brésil sy ny toedrarah misy ao Brésil.
raha ny mahakasika ireo firenena izay tena mpanjifa ny resaka kafe kosa indray dia mitana ny laharana voalohany amin'izany i Finlande izay mahatratratra eo amin'ny 7.4 kilao isan-taona eo no jifan'ny olona iray ao amin'ny firenena eo raha izay lafiny kafe izay ny antony izay moa dia ny antony hoe mangatsiaka any amin'iny firenena iny ka isan'ny zava-pisotro ireo olona any amin'iny faritra iny ny kafe manaraka azy kosa indray i Pays-Bas izay mahatratratra eo amin'ny 7.3 kilo isan-taona eo ny kafe jifan'ny olona iray ao Pays-Bas ary ny firenena farany indrindra amin'ny izay resaka fanjifana kafe izay dia ahitantsika any France izay mahatratratra eo amin'ny 3 kilo isan-taona eo ny laniny olona iray ao amin'ny firenena eo. Isorana ianao ny alarana evison tondra izay tsara ho fantatra mahakasika ny kafe izay fa anoizantsika ny fampalalambavao avy hatrany dia vahoaka maro no tonga nanotrana ny fankalazana ny alamady be teny amin'ny doany misy ny rasoa mifanatrika anosy masina itosy androany. Maro ny fomban-drazana no tanterana nandritra io izay natao ho famelomana indray ny maso-tsaina sy ny masom-panahy fotoana izay natao ihany koa hamerenana ny asan'ny fihavanana sy ny firaisan-kina malagasy. Fanampanazavana. Ny alamady be dia fomba ara-kolontsaina mifototra amin'ny fomba tao ampovoatany teto ampovoatany miangy tamin'ireo mpanjaka fomban'ireo mpanjaka tao ampovoatany tamin'ny fotoan'androny. Zany taom-baovao iraisana zany kosa dia tsy fomban'iza no fototra iaingany fa manaraka toninandro araka ny kabary izay nataoko teo hoe toninandro io dia zava-dehibe amin'ny fiarahamonina malagasy na avy aiza izy na avy aiza. Samy mijery ny volana tsinana, mijery ny volana miarim-bolana na mijery ny volana fenomanana ary mijery ny rava-volana naiza eto Madagasikara samy mijery an'izany ka arak'izay zany zavatra le alamady zany dia toninandro izay misy fomba fanao amina faritra sasatsasany eto Madagasikara. Ho an'ny androany nanamariana ny alamady be dia ny joro sy ny fitazanana masoandro ary ny fanolorana an'ireo asina zava-boary misy hasiny izay fototra ho an'ny zanak'olombelona ihany izay avy amin'ny taony tsaramaso, taony voakafe, taony fotsim-bary tonga lafatra, teo ihany koa ny akotry tsy adino nefa ny akondro tonga lafatra, ny ronono ary ny fandrama miaraka ny vola madinika sy ny asom-bola fotsy ary ny rano loha safito izay netana namezakasina sy asom-boninahitra ny vahoaka rehetra izay tonga ny fo ny hiratra ny aiky sy nanaiky ny fomban-drazana fa kay tena tsara tokoa ilay fomban-drazana ty fahamarinana tsy mandafy havanana. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia tafakatra 570 ireo namono ainy vokatry ny ady an-trano eo amin'ny tafika sy ny milisy any Khartoum renivohitry Soudan amin'izao fotoana. 7 androany no nisy ity fitifirana ity ka mitombo hatrany ihany koa ny fahasimbany fotodrafitrasa analiny ireo maratra ary analiny ihany koa ireo miezaka mitsoka ny renivohitra amin'izao fotoana. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. 7 androany tsy nisy fitsarana ny ady ao Khartoum renivohitry Soudan na efa intelo miantaona azy no niantsony ireo firenena sy fikambanana maro samihafa ny amin'ny ampitsarana ny ady na dia mandritra ny 420 ora fotsiny azy. Mahatratra 570 ireo namono ainy hatreto ary analiny ireo maratra vokatra ity ady fanindranana ny milisy sy ny tafika Sodane ity. Tsy mbola nisy naomba ny fanelanelana no kasain'ireo firenena samihafa tahaka ny Brésil atao hatreto. Amin'izao fiafaran'ny volan'ny Ramadan izao, nanao antso manokana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny amin'ny ampitsarana vonjimaika farafahakeliny ny 3 andro ny fifampitsifirana ahafahan'ireo mponina voageja ao Khartoum mitsoka ny renivohitra sy mba hisitrahan'ireo maratra fitsaboana sahaza sy ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no masakazo natolotra tamin'ity anio ity ankasitrahana fenonao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona tompoko.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.